Dia faly miarabantsika rehetra amin'ity arivo indray faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana Kristy no ivo. Mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androany dia hiresaka manokana, hitodika manokana amintsika kristianina sy tsika zanaky ny fiangonana. Eo anatrehan'ny tahotra, eo anatrehan'ny ororo, eo anatrehan'ny fahadisom-panantenana raha izay ny azo ilazana anazy ao anatin'izao fotoan'izao, eo anatrehan'ny vaovao izay ataontsika hoe somary mampitaintaina isan-karazany. Ao anatin'izao raha mijery ny réseaux sociaux isan-karazany dia be dia be ny fimenonenonana, be dia be ny fahakiviana. Na teo aza ny hetsika isan-karazany izay efa nataon'ny kristianina tao anatin'ireny, raha tsy teny afa-tsy vitsivitsy ny tahaka ny ika sy fiderana izay efa nataon'ny kristianina, ny vavaka an-dalambe izay nataon'ny kristianina, ny zavatra maro isan-karazany izay efa nataon'ny kristianina, dia miditra ao anatin'izao lalatsarotra izao ny firenena ary tsika kristianina indrindraindrindra. Ety am-piandohana aloha dia tehiteny hoe manana toerana manokana itsika kristianina ao anatin'izao fotoan'izao. Tsy spectateur ny kristianina, i Kristy tsy spectateur eo anatrehan'izao zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika izao. Tsy spectateur Kristy, Jesosy Kristy tsy spectateur, fa Jesosy Kristy acteur. Zao nefa ry havana, tsy afaka ho acteur izy raha tsy manaiky sika hiasany ary ho amin'ny alalantsika izy no acteur. Zay no zavatra tena ho tsindriko ao anatin'ity androany ity, izay tsy tena ho toriteny, tsy fampianarana, fa tena ho fifampahirezana zany ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao. Voalohany indrindra ry havana dia eo anatrehan'ny zavatra mitranga maro isan-karazany dia zahay tehiteny hoe andaontsika tena hiverina aloha amin'ny filazantsara. Andao tena hiverina amin'ny filazantsara satria na izay manokana ary tatoato efa tao anatina taona vitsivitsy izay dia nitorony momba ny resaka discipleship sy ny fampianarana momba ny hoe ohatrany ahoana ny fitomboana ao amin'ny Kristy. Fa naverin'ny tompo hoe rehefa tsy mifototra ny filazantsara mihitsy aloha no mipetraka tsara dia zava-poana ny zavatra rehetrarehetra, zava-poana ny zavatra rehetrarehetra, satria tsy ho takatritsika kristianina mihitsy ny dikany hoe fanasitranana ny ratranaty, ny fitsaharana, ny fahaveroman'i Kristy sy ny fibanjinana raha tsy mitoetra tsara eo amin'ilay filazantsara aloha tsika. Dia tena hiverina mihitsy aloha tsika hiresaka ny antsoina hoe filazantsara. Ny zavatra mitranga tahaka an'izao dia tokony andiniantsika kristianina tena fatratra, satria manjary mitotototo ny kristianina ka mieritreritra hoe tena misy ve zany Andriamanitra zany, aiza Andriamanitra ao anatin'izao zavatra izao. Ao anatin'izany ry havana, tao anatin'izany no anisan'ny hatsapana ihany koa fa rehefa tsy mipetraka tsara ny filazantsara dia manjary lasa mibrioka, lasa mibrioka ny kristianina, tsy tena mivoaka eo amin'ny kristianina ilay tena fiainana, ilay tena fiainana kristianina tsy mivoaka, satria lasa fahalalana ao antsaina fotsiny ilay izy, lasa fahaizana ao antsaina fotsiny ilay izy, lasa théologie sy débat doctrinal fotsiny no betsaka fa tsy tena tonga fiainana ilay izy. Taddio nefa ry havana fa Kristy fiainana, Kristy tena fiainana. Dia mila azontsika tsara fa misy zavatra anankiroa ngezabe ao anatin'ny fiainana kristianina. Ny voalohany indrindra dia ny fandraisana, ny famonjena, ary ny faharoa manaraka an'izay dia ny fiainana kristianina na ny hoe ny fitomboana ao amin'ny Kristy. Taddio nefa ry havana fa tsy afaka hitombo ao amin'ny Kristy ianao, tsy possible ny hitomboana ao amin'ny Kristy raha tsy mipetraka tsara ny fototra aloha dia ny filazantsara.
Tsy afaky nitombo ianao raha tsy mipetraka tsara aloha le tena fototra dia ilay filazantsara, ilay fandraisana ny famonjena zany. Rehefa tsy mipetraka tsara ilay filazantsara dia tsy maintsy hiozongozona ny zavatra eo amboniny. Tsisy mahay fanondrenana hafa-tsy izao izy Paoly dia Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy zany hoe mila aorina tsara eo ambony fanorenan'ny mpaminantsy ny apôstôly. Jesosy Kristy zany, tondrono ny mpaminantsy ny apôstôly zany, Jesosy Kristy zany. Dia aleo aloha miverina kely tsika amin'ny resaka filazantsara. Rehefa matetika ny mahamaika antsika kristianina dia ny tombo, maika hitombo. Zay ny mahamaika antsika kristianina. Ny zavatra tsy azontsika nefa izao, ny zavatra tsy azontsika dia izao, lasa mikatso sy kivo ny kristianina. Satria nahoana? Satria rehefa tsy mifototra tsara eo amin'ilay tena filazantsara izy dia andeha amin'ny herin'ny tenantsika. Andeha amin'ny herin'ny tenantsika tsika, rehefa mandeha amin'ny herin'ny tenantsika tsika dia vizakitsika, kivotsika dia rerakitsika. Dia rehefa mandalo ny tafio-drivotra, rehefa mandalo ny olana isan-karazany dia miravoravo tanana ny kristianina. Taddio ravina fa raha tena filazantsara ny voarainao dia tadidio tsara fa ny filazantsara tsy maintsy mamokatra fiainana. Tsy maintsy mamokatra fiainana ny filazantsara. Tsisy filazantsara ka tsy mamokatra fiainana, tsy misy izany. Satria ozy izy Jesosy Kristy hoe zany ny lalana, zany vahamarinana, ary zany fiainana ozy izy. Zaho avy hanana ny fiainana be dia be. Ary io fiainana io ry havana, be dia be amin'ny kristianina ny tsy tena miainana io fiainana io. Lasa sarotsarom-piainana fa tsy ilay tena fiainana, ilay fiainana ao amin'ny Kristy. Vie pratika ry havana no tena ho tianay ho ampitaina, tianay ho resahana. Vie pratika ny amin'ny resaka kristianisme, tsy fombafomba. Tsy fombafomba raha fombafomba samy mahay tsika, samy nandalo tamin'izany tsika. Zay koa afaka mirairay zay fa tena nandalo an'izany fombafomba zany tao anatin'ny 10 taona mahery, tena niaina anay zany. Ary raha izany ny ireharehana dia tena nahavita, anisany nahavita zahay, satria zahay anisany nahavita herin'ny tena goavana. Fa tapitra ny limity, dia rehefa tapitra ny limity dia naverin'i Jesosy. Naverin'i Jesosy zéro mihitsy ny aloha. Ary za te hiteny androany hoe aleo tsara lavitra ny tena manao remise en question. So sanatria manjary mihazakazaka ivelan'ny piste tsika. Lasa mihazakazaka ivelan'ny piste tsika. Maika hanao asan'Andriamanitra raha tenenina zany asan'Andriamanitra zany. Asan'Andriamanitra mazava be hoe asan'Andriamanitra fa tsy asantsika. Inona ny dikan'izany? Asan'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra ny miasa amin'ny alalantsika fa tsy asantsika. Tsy fiteny zany hoe anao asan'Andriamanitra zany fa izy ianao olombelona ve ny andeha anao asan'Andriamanitra. Ianao olombelona nefa ianao andeha anao asan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra no miasa amin'ny alalanao. Lasa maikitsika anao ny asan'Andriamanitra nefa asan'Andriamanitra. Fa raha tsy Andriamanitra mihitsy aloha no velona ao anatsika, Kristy velona ao anatsika, ary izy ny miasa amin'ny alalantsika. Zay ihany no lalana tokana tena ahafahantsika miaina ny tena fiainana kristianina. Tadio ary havana, tadio fa isika dia zay zavatra ekentsika ho marina ny tsy maintsy miseho amin'ny fiainantsika. Ny zavatra ekentsika ho marina ny tsy maintsy miseho amin'ny fiainantsika. Tadidio zay zavatra eken'ny saina ho marina ka maharesy lahatra anao no miseho eo amin'ny fiainanao. Resy lahatra ianao, ekenao fa voavela ny elokao dia hiseho amin'ny fiainanao ny fiainany voavela eloka. Tsy resy lahatra ianao fa voavela ny elokao dia hiseho eo amin'ny fiainanao ny fiainana feno fanamelohana. Tadidio zay, bazy tsy maintsy haingana zay, ary bazy mila fantatra zay. Tadidio koa ry havana fa izao, ny fototry ny teny hoe kristianina dia Kristy. Zany hoe Kristiny ny avininy hoe kristianina. Ary zay no mahatonga anay mandrakariva amin'ny teny hoe Kristiny ho ivo. Raha tsy tapitra mihitsy aloha ny fisainantsika olombelona, ny intelligence antsika olombelona, raha tsy tapitra mihitsy aloha ny fikofokofoantsika rehetrarehetra, ary raisintsika kosa ilay fanavozana ny saina ao amin'ny Kristy araka ny tenin'ny Paoly hoe izahay manana ny sain'i Kristy, raha tsy manaiky resy mihitsy lohantsika eo anatrehan'i Kristy, tsy ho possible ny aina fiainana kristianina. Tsy ho takatrao mihitsy ny fiainana kristianina.
Tsy ho azonao mihitsy ho famonjena io fa ho lasa ho sainana ao anatin'ny saina fotsiny. Ary ny problème ravana antsika olombelona, zatra mametra an'Andriamanitra. Zatra mametra an'Andriamanitra tsika. Zatra mandeha amin'ny herin'ny tenantsika tsika. Zatra rehefa misy olana dia mitady vahaolana aloha amin'ny saintsika tsika. Zay tsika olombelona, normal zany satria izay ny réaction'ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Normal zany. Fa androany kosa iresaka manokana, ny tena filazantsara amin'izay. Anazavantsika ny tena atao hoe filazantsara. Voalohany indrindra aloha ry havana, tadio tsara fa Andriamanitra dia tia an'izao tontolo izao. Ary zay ny teny ao amin'ny ajanona toko 7:20 fa toy izao izy ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Zany hoe Andriamanitra tsy nanavakavaka na iza hoe Iainona tiako dia Iainona tsy tiako dia Iainona ihany ny ahatongavako olombelona dia Iainona ihany no nahatonga an' Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao fa Iainona tsy nahatongavany eto amin'izao tontolo izao. Tsy izany ry havana. Fa saingy izao, raha Andriamanitra no efa manome dia tadio tsara araka ny teniko teo fa izay zavatra miseho aminao dia arakaraka ny faharisen-dahatra ao anatinao. Arakaraka ny faharisen-dahatra ao anatinao ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanao. Raha resy lahatra ianao, raha manaiky ianao fa Jesosy Kristy no ilay fitiavan'Andriamanitra mba hamonjenanao, dia hiseho eo amin'ny fiainanao izay herin'ny fitiavan'Andriamanitra izay. Hiseho amin'ny fiainanao izay herin'ny fitiavan'Andriamanitra izay. Fa raha ohatra kosa ka ianao mihitsy ny tsy manaiky an'izay fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay, dia Andriamanitra ve no azo omena tsiny? Azo omena tsiny ve Andriamanitra hoe Andriamanitra mpanavakavaka, Andriamanitra mpikapoka, Andriamanitra feno fahatezerana, Andriamanitra manao an'ity rehetrarehetra ity? Tsy ry havana. Ny fitiavan'Andriamanitra efa naseho any antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa saingy izao, ivelan'i Jesosy Kristy tsy misy fitiavan'Andriamanitra. Zay mila mazava tsara zay. Ivelan'i Jesosy Kristy tsy misy fiainana. Aleo hazava tsara ihany koa zay. Ivelan'i Jesosy Kristy tsisy lalana, tsy misy. Ary eo ny olana, satria mitady lalana hafa ny olona, mitady fitiavana hafa ny olona, mitady fiainana hafa ny olona. Andriamanitra efa nomeny, efa vita ny anjarany, vita ozy izy, vita. Ka raha Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo izao, nefa ny teny hoe vita. Ary efa nanome antsika n'ilay fitiavana. Dia moa mbola afaka itentsika fa mbola responsabilité no mahatonga antsika tsy mahatsiaro tiana, no mahatonga antsika mahatsiaro tsy voavela eloko, mahatonga antsika lasa mametsiny an'Andriamanitra amin'ny zavatra maro isan-karazany. Tsy ry havana. Mitovy avokoa ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona rehetra, ary zay tena mila mazava, mila azo. Ary ny fitiavan'Andriamanitra mbola averiko indray dia Jesosy Kristy. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana. Naseho an'Andriamanitra izany fitiavana izany. Nomen'Andriamanitra izany fitiavana izany. Fa ny fanontaniana mipetraka, niraisinao ve izay fitiavana izay? Ninonao ve izay fitiavana izay? Nekenao ve izay fitiavana izay? Andriamanitra efa namela heloka atsika. Taloha, averiko foana izay zavatra izay. Efa voavela ny helokao taloha ankehitriny aroavy. Efa niteny Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana hoe mamela ny helony fa tsy fantan'izay ataony. Efa niteny izy. Fa ny problème, inonao ve izay sa tsy inonao? Dia mbola averiko ilay zavatra niteneniko teo aloha teo. Ny fiainanao dia miankina amin'izay zavatra mandresy lahatra anao sy inonao. Inonao fa voavela ny helokao taloha ankehitriny aroavy, dia hiseho amin'ny fiainanao izay fiainany voavela heloko izay, fifaliany voavela heloko izay. Zay ny bazin'ny filazantsara izay. Tsy misy kristianina, aloha tsy ndreko tsara mihitsy. Ny atao hoe kristianina dia Kristy no iviny. Tsy misy kristianina na dia iray aza. Ka azo antsoina hoe kristianina raha tsy miaina famelan-keloka mandrakizay. Zay ny varavarana misokatra ho an'ny fiainana mandrakizay. Misokatra midanadana ao anao eo amin'ny fiainana mandrakizay rehefa raisinao ny famelan-keloka. Rehefa inonao ny famelan-keloka, rehefa iainanao ny famelan-keloka. Fa raha ohatra ka tsy inonao zany nefa teneninanao isan'andro ohatra. Tsy inonao zany nefa efa ambara aminao hoe voavela ny helokao. Dia
afaka nometsiny an'izy ianao raha manamelo tena na manameloka ny hafa. Tsisy nizany izy afa-tsy ianao. Ary zao nefa ny ravana, zao ny olana, raha tsy tsika en personne mihitsy ny manaiky-resy, satria eo ny problème. Ny an'Andriamanitra dia fitiavana atolotra maimaim-poana, atolotra maimaim-poana. Andriamanitra tsy mitaky ny ninona tamintsika, izy ny fitiavana, izy ny fitiavana, izy Andriamanitra no fitiavana. Ka raha ohatra ka izy Andriamanitra no fitiavana, tsy mitaky na inona na inona tamintsika izy, fa navela ny helokontsika satria tafasaraka tamintsika tamin'ny alala noho ny fahotana nataony Adama sy Eva tao Edena, dia lasa mpanompotsika rehetrarehetra. Fa izy Andriamanitra indray mbola tonga namonjy antsika, izy Andriamanitra mbola tonga namonjy antsika. Ka raha tonga namonjy antsika izy, tadio tsara ravana, fa Andriamanitra natao hoe fiainana, Andriamanitra natao hoe fitiavana, izy ny loharan'nim-piainana. Zany hoe rehefa tafasaraka amin'ny Andriamanitra isika dia miala ao anatin'le fiainana. Ny fiainana, samihafa ny fiainana sy ny fahavelomana. Alao hazava tsara, mety velona ianao fa tsy hanananao ilay fiainana grand F. Ary rehefa tsy ao amin'Andriamanitra, rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika, dia tadidio fa ao amin'Andriamanitra tsy misy afa-tsy fiainana. Zany hoe rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao dia fahafatesana zany ny dikany, fahafatesana zany ny dikany. Dia ny fanontaniana tena mipetraka ravana dia izao, izy fiainana no tonga mba hamonjy anao tao anaty fahafatesana. Samihafa ho eo amin'ny fahavelomana sy ny fiainana. Alao hazava tsara, mety velona ianao fa tsy ao anaty fiainana ianao, mety miaina ianao fa tsy hanananao lay, tsy tafaray amin'ilay source de vie ianao. Ary nefa rehefa tsy tafaray amin'ny source de vie ianao dia tsy maintsy ao anaty fahafatesana ianao. Ary ny fahafatesana dia mamokatra endrim-pahafatesana maro isan-karazany. Ao anatin'izany ny aretina, ny olana, ny tebiteby, ny tahotra, ny fahakiviana, ny fandehanana amin'ny herin'ny tena, ny fisalasalana, ny ozona, ary ny farany indrindra dia ny fahafatesana ara-nofo. Satria ny tenin'Andriamanitra miteny ny fahafatesana hozy izy ny tambiny ny ota, satria tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika. Ry havana, androany tena te hiverina mihitsy amin'izay resaka izay hoe tadio tsara fa ny tena fototry ny zavatra rehetra mitrango eo amin'ny fiainantsika olombelona dia miankina amin'izay zavatra maharesy lahatra atsika sy eketsika fa marina. Tadidio zany, ny zavatra rehetra izay ekenao fa marina no hitarika fisehoana eo amin'ny fiainanao, ary zay ny tsy maintsy hiainanao zay. Ekenao fa marina ny tahotra sy ny ororo dia hiainao anaty tahotra sy ororo ianao. Ekenao fa marina ny tebiteby, ny tahotra, ny akiviana, ny alahelo sy ny zavatra isan-karazany izay hiainanao, ekenao fa marina zay dia hiainao anatin'izay ianao. Fa tadidio ravana, fa tsy izay ny fahamarinana. Jesosy Kristy ny fahamarinana, Jesosy Kristy ny fahamarinana. Rehefa ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ny ekenao fa marina dia hiseho eo aminao ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Araka ny lazaiko teo, tiany Jesosy Kristy tsika rehetrarehetra tsy manavaka Andriamanitra, tsy manavaka Andriamanitra. Ny olombelona tsy mahatakatra no lasa manavaka afaka hoe zay zao, zay zao, zay zao. Fa Andriamanitra tsy nanavaka na iza n'iza. Fa saingy zao kosa, itsika kosa afaka mandahy na manaiky ilay fitiavan'Andriamanitra, ary eo ny olana eo. Itsika afaka manohatra ny fitiavan'Andriamanitra io dia Jesosy Kristy zany. Tadio ravana fa ivelan'ny fitiavan'Andriamanitra, ivelan'ny famondram-pon'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy fahafatesana. Ary ao anatin'ny fahafatesana no misy ororo, misy tahotra, misy ny zavatra maro isan-karazany. Zany hoe rehefa tsy ao amin'ilay tsy Andriamanitra kory no mandeha mikapoka anao, fa satria ianao tsy ao amin'ilay fitiavana dia ao anatin'ny fiainam-pahafatesana ianao zany. Tsy ao anatin'ny présence an'Andriamanitra ianao. Ny présence an'Andriamanitra eo amin'ny Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy mba hamonjy anao. Eo amin'ny présence an'Andriamanitra ilay Jesosy Kristy ilay azonaina, azonaina tao Edena. Jesosy Kristy ilay azonaina tao Edena. Eo amin'izay toerana misy an' Jesosy Kristy, eo amin'izay toerana
any ekenao any Jesosy Kristy. Eo ny azonaina, eo ny fiainana, eo ny fiainana. Ary eo ny olana riavana, itsika olombelona vokatra ny zavatra efa nampidirina isan-karazany tao anatin'ny saitsika sy tao anatin'ny fotsika, ary iainantsika ary eketsika fa marina, dia lasa miaina ao anaty ororon'izao tontolo izao tsika. Miaina ao anaty ororon'izao tontolo izao tsika. Ozy izy Paoly hoe sainy ny zavatra any ambony ozy izy fa tsy ny zavatra ety an-tany. Sainy ny zavatra any ambony. Fa ao amin'i Jesosy Kristy tsy misy afa-tsy fifaliana, fitsarana ary fiadanana. Zany tsy midika hoe tsy misy olana intsony. Tsia, tsy hoe tsy misy olana intsony. Fa ozy izy Paoly hoe voageja manodidin'izay nefa tsy tery. Potraka ozy izy nefa tsy nafoy. Ny dikan'izany dia zao ry havana. Alao miverina mihitsy aloha, miverena mihitsy aloha ny amin'ny resaka filazantsara. Fantaro aloha ny atao hoe filazantsara. Fa raha tsy fantatrao tsara ny atao hoe filazantsara dia tadio tsara. Fa tsy maintsy iaina fiainam-pahafatesana ianao, na tianao na tsy tianao, satria ao anatin'ny fiainana ny filazantsara irery ny tena misy fiainana. Ho averiko ary ny atao hoe filazantsara mba hazotsika azy tsara. Ny atao hoe filazantsara dia Jesosy Kristy, lay zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra an'izao tontolo izao ka namela ny eloko ao rehetra. Izy lay fanatitra fampionona am-pahatezerana voavela ny eloko ao. Taloha ankehitriny aro avy, araka ny nambarako teo. Taloha ankehitriny aro avy. Inonao zay miseho amin'ny fiainanao ny fifaliany voavela eloko sy ny heriny zay. Tsy inonao zay dia tsy maintsy hiseho amin'ny fiainanao koa ny vokatry ny tsy finoanao an'izay. Tsy maintsy hiseho amin'ny fiainanao zay. Tsy maintsy handeha hanamelo teny ianao, tsy maintsy handeha hanamelok'olona ianao, tsy maintsy handeha hiaina fanameloana isan-karazany ianao. Fa ao amin'i Jesosy Kristy, mazava tsara ny Romanina 8:1, tsy misy fanameloana intsony ao amin'i Jesosy Kristy ho an'izay mandeha araka ny fanahy ozy izy, ho an'izay mandeha araka ny fanahy. Voalohany indrindra, voavela ny eloko ao. Taloha ankehitriny aro avy. Izay ny varavarana araka ny teneniko misokatra ho an'ny famelan-keloka, ho an'ny fiainana mandrakizay. Faharoa manaraka an'izay, voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Efa vita koa zany. Voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Raisiny zany ry havana. Tsisy ninina ataonao intsony. Itsika olombelona matetika, ary eo foana ny olana, itsika olombelona te hanao zavatra foana. Fa tadio fa arakarak'izay zavatra ifantohanao, izay zavatra ekenao fa marina, ino no hanetsika anao. Rehefa ohatra ka tsy mahazo antoka ianao fa voavela mandrakizay ny eloko ao taloha ankehitriny aro avy ohatra, dia tsy maintsy hanao hetsika ianao mba ahatonga anao mieritreritra fa rehefa manao an'izao dia mba mety ho voavela eloko no avy, mety ho marina ihany eken'ny saiko fa voavela ny eloko taloha sy ny ankehitriny, fa no avy manalasala be. Donc amin'ny avy mbola ezaka hanao zavatra. Isolo n'ilay asa-pamonjeny efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Hélas c'est dangereux. Hélas c'est dangereux. Satria lasa isika ny suppléer hanao zavatra amin'ny zavatra efa vitan'i Jesosy Kristy. Voavela ny eloko ao taloha ankehitriny aro avy. Mila iaina an'izay, mila inona izay, mila ekena izay. Satria araka ny teneniko teo, ny fiainana mitrango eo amin'ny fiainanao dia arakarak'izay zavatra ekenao marina, izay zavatra maharesy lahatra anao. Zay no tsy maintsy hitrango eo amin'ny fiainanao. Zay zavatra ekenao fa marina. Niara-nombona tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay zavatra faharoa. Efa vita koa zany. Ny famelan-keloka tsy mila ninina atao raisina. Andriamanitra efa nanolotra. Fa par contre isy ny handray, isy ny tsy handray. Eo ny olana. Ianao ve ao anisan'le mandahy sa ianao anisan'le handray le famelan-keloka mandrakizay. Efa vao omby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, efa vita koa zany. Raisina, inona, ny finoana, ny oloko marina ozy ny ten'Andriamanitra dia velo ny finoana. Ny oloko marina dia velo ny finoana. Amin'ny finoana ihany koa ny andraisana an'izany. Efa vitan'i Jesosy zany. Fahatelo manaraka an'izay. Nalevin'i Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy resy ny fahafatesana. Teo amin'ny hazo fijaliana ny havana. Zavatra mila azontsika dia zao. Ilay endrim-pahafatesana rehetra vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra dia nentin'i Jesosy teo daholo. Nisatroana tsilo izy mba ho izy nitondra ny adi-tsainao rehetrarehetra teo amin'ny hazo fijaliana, fa tsy ianao tsony. Izy ny lasa victime, fa tsy ianao tsony ny victime. Izy ny victime teo amin'ny toeranao. Ndrorana izy, ny anjehana izy, nororana izy
mba tsy hoeninao tsony, tsy hiatra aminao tsony zay. Mety miatra aminao zay, mety mbola enjehany ianao, mety aratsiny ianao, mety rorainy ianao, fa raha tena mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ianao, tsy ianao no mizaka azy fa Kristy no mizaka azy eo amin'ny toeranao. Makanesa ty amiko, ianareo izay miasa fantatra sy mavesatretana, zany manome anareo ny fitsaharana. Ninona zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao, Kristy no efa nitondra an'izany, mitsahara. I Kristy no efa nitondra an'izany, aza milanja ny eta mavesatra zay efa any Jesosy Kristy, avelao eo aminy, satria izy nefa nanaiky hitondra azy teo amin'ny toeranao. Ny aretintsika rehetrarehetra dia kapoka tamin'izy izy no nanasitranana, nanomezana antsika fahasalamana. Efa vita izany, raisiny izany. Ny ozona rehetra, voaozona ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay miantona amin'ny hazo, voaozona teo amin'ny toerantsika Jesosy Kristy. Afaka ny ozona, tsy misy ozona hony itsony raha mino ny asa-pamonjeny Jesosy tsika. Efa netiny daholo zany, endrim-pahafatesana zany, ary ny tena zavatra ngeza indrindra dia nitsangana tamin'ny maty izy, ary resy mihitsy le fahafatesana, lay sorsa mihitsy ny resiny, resy le sorsa. Nitsangana lay azonaina, Jesosy Kristy azonaina, nitsangana tamin'ny maty, resy ny fahafatesana, resy ny fitsarana tamin'Andriamanitra. Alleloia. Voavony Kristy Pasika ho antsika ary nitsangana tamin'ny maty izy, resy ny fahafatesana, resy ny fahafatesana. Zavatra ngeza be zany ry havana. Antsarantsika ny hoe minona tsy mino zany, fa ny finoana tsy maintsy miteraka fiainana ary miteraka hetsika eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy finoana ka tsy miteraka hetsika sy fiainana zany, tsy finoana zany. Lasa mipetra-potsiny ny kristianina, lasa manao ezaka amin'ny herin'ny tenany, tsy zany ny atao hoe finoana. Ny finoana dia Kristy velona ao anaty ary nitsangany Kristy niakatra efapolo andro izy nitory ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe nitory amin'izay izy hoe vita ny antsarako, anjaranareo kosa amin'izay, satria velona ao anatinareo, satria velona dia velona koa ianareo izy. Tsy ahita ntsony izao tontolo izao, ianareo nahita satria velona dia velona koa ianareo izy Jesosy. Vetivety dia tsy ahita ntsony izao tontolo izao, aza malahelo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ary mino akoho, andeha ao izy anamboatra fitoerana, ary any amin'izay toerako ny toeranareo koa, ary rehefa avy ao izy dia verina dia aka anareo indray. Any amin'izay toerako ny toeranareo koa, lasa izy, ary niverina izy, dia niverina izy, ary lasa velona ao anatin'ny fonao izy, any amin'izay toerako ny toeranareo koa, ao anatin'ny fonao ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo, ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy hoe ary ao anatinareo, any amin'izay toerako ny toeranareo koa, hozy izy Jesosy, ao anatitsika, zany fanjakan'Andriamanitra zany, Kristy velona ao anaty, voavelany eloko ao. Netiny Jesosy Kristy nendrim-pahafatesana rehetra, nitsangana tamin'ny maty izy, resy ny fahafatesana, ary tsy vita an'izay, velona ao anatinao fanjakan'Andriamanitra. Aninona? Apietsika anao an'izay efa nampandrahany, ampanao zavatra rehetra ho fitoerany tongany. Zany ny dikany hoe Kristy velona ao anaty. Ry havana, eo anatrehan'izao zavatra mampiororo isan-karazany eo amin'ny firenena zao, averiko indray fa manana anjara ngezabe ny kristianina. Ny kristianina tsy manetsika tena fa ahetsiky ny tenin'Andriamanitra. Ny kristianina tsy miezaka manao ny tiana manao andry, fa ahetsiky ilay fitiavany Kristy, ahetsiky ilay herin'ny Kristy, ahetsiky ilay Kristy velona ao anaty. Rehefa miteny Kristy velona ao anaty hoe proclamer en puissance dia proclamer-tsika zany. Tsy tsika, tsy zay tiatsika akory, te hiorakoraka dia miorakoraka, te hanao an'izao dia manao an'izao, tsia. Fa rehefa miteny Kristy ao anatitsika, amparao amin'ny olona fa efa vita ny adiny, dia ambaran'ny olona zany, ambarao amin'ny olona fa tsisy mahasaraka anareo amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana, fa sa fitanjahana, sa loza, sa aretina, sa fahafatesana. Fa amin'izany dia manotra noho ny mpandresy anareo, ary tsy anareo mimpandresy fa Kristy velona ao anatinareo. Aseho izany fandresen'ny Kristy zany, aseho izany. Izy ny mpandresy fa tsy isika ny mpandresy. Eo anaty anjatra mampitaitaina isan-karazany. Ety amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana hozy Jesosy, nefa matoky fa za efa naharesy an'izao tontolo izao. Matoky fa za efa naharesy an'izao tontolo izao. Tsy ny ampiala anareo amin'izao tontolo izao, fa niaro anareo amin'ny ratsy. Fitiavan'Andriamanitra zany, ekenao ve zany, iainanao ve zany. Tsy afaka hiseho fiainana, tsy afaka ho tonga fiainana eo aminao zany raha tsy ekenao aloha.
raha tsy iainanao aloha. Ny zavatra ekenao marina no afaka iainanao sy apietsika anao. Ny zavatra tsy ekenao marina tsy afaka hanetsika anao mihitsy, tsy afaka iainanao rehefa zavatra laviny sainao, rehefa zavatra tsy ekenao tsy ho tonga fiainana eo aminao na oviana na oviana. Ary zay miantony hitoriana ny tena filazantsara amintsika, mba ho tonga tena fiainana eo amintsika ilay izy, ka tsy ho kristianina mpanaratra endrano fotsiny tsika, tsy ho kristianina mpanao alleloia sy amen fotsiny, fa tena kristianina tena ho ampiasainy Jesosy Kristy eo amin'izay toerana etsonareo ny anarako eo ny misy any, eo ny misy an'i Jesosy Kristy hoy izy, amin'izay toerana rehetra etsotsika ny anarany, velona ao anatintsika izy nefa, eo amin'izay toerana rehetra hitondra misy atsika dia eo ny présence an'i Jesosy Kristy. Ry havana, andao hiverina, tena hiverina amin'izay filazantsara zay, tsy ho kristianina mpiorakoraka fotsiny, tsy ho kristianina mpanaratra endrano fotsiny, tsy ho kristianina mpanao fombafomba fotsiny. Raha nanao an'izany ianao, za koa nanao an'izany, za koa nanao an'izany, tsy hoe sanatria manameloka akory, fa nanao an'izany ihany koa. Fa andao tena iainana zany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany, tena iainana zany famelan-keloka raisiny zany, satria efa vitsy zany, tsy angatahana intsony. Andao tena iainana zany, andao tena iainana zany hoe efa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hozy izy Paoly, ary tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary zay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanolotra ny ainy hamonjy ahy. Zay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny fiainany kristianina zany dia fiainana atosiky ny finoana. Ny finoana ny manosika antsika, tsy atosiky ny fahitantsika, fa tena atosiky ny finoana, ary finoana miivo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, finoana miivo amin'ny famelan-keloka efa vitany. Voavelany eloko mbola averiko foana zay, voavelany eloko ao taloha ankehitriny aroavy, mahafaka mahazo antoka an'izany ianao, voavelany eloko ao taloha ankehitriny aroavy. Efa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, efa vitsy zany, efa netiny Jesosy Kristy ny zavatra rehetra, ny endrim-pahafatesana rehetra tokony iainanao, efa netiny zany, atero aminy, amin'ny finoana, atero aminy. Etiko ao aminao Jesosy, tsy asa fatratra sy mavesatretana intsony aho, fa aloha eo aminao, ianao manome fitsarana, ho eo aminao aho. Nitsangana tamin'ny maty Kristy resy ny fahafatesana, ary ny farany indrindra, velona ao anatinao Kristy. Fiainana miivo amin'ny Kristy, kristocentrika, Kristy no ivo. Ry kristianina malala, rahalahy malala isany, ranabavy malala isany, andao tena hiverina aloha amin'izay fototra izay. Rehefa mafiorina izay fototra izay, dia afaka manangana zavatra eo ambonin'ny Kristy. Fa raha mbola tsy mafiorina izay fototra izay, dia raha vao mandeha ny tafiotra, mandeha ny drivotra, mandeha ny kotro-paratra, mandeha ny orana, mandeha ny drika, dia ravi-tanantsika. Fa rehefa tena miorina ao amin'ny Kristy vatolampy, lay vato ny lavy mpanao trano izy izy, nohitry tonga vato fehizoro, Kristy lay vato fehizoro. Andao iorina eo ambonin'ny Jesosy Kristy, lay vato fehizoro, dia aoka ho anazy rery ny voninahitra, miaina mandrakariva ao anatin'ny fifaliana, ny fiadanana, ao anatin'ny fifaliana ny voavela eloka, ao anatin'ny fitsarana amin'ny Jesosy Kristy, satria efa nomeny antsika izany, voninahitra ho an'i Jesosy Kristy rery ihany, ho aminao kosa ny fiadanana. Amen.